salama daholo tsika rehetra. Coucou no meniavo. Livaina, salut Miran Rangiatina. Coucou daholo nareo. Efa tatrona angamba mara matoa manao direct le misy zavatra resahana zay. Eny andreo moa zany zavatra tsisy dika fa androany misy zavatra misy dika ankeny indray. Fa miarabantsika rehetra amizao arivariva se fa alina moa zany zao. Arivariva alindalina zao. Coucou Tati Jess e raba fotsy no de miarabanao aho. Coucou daholo nareo. Manao ty direct ty zao fampatsahivana kely atsika satria zany somary nanao filtre kely messagerie tao amin'ny page tao de mbola te apatsiahy kely foana atsika rehetra tsy maninona tsy sasatra mihitsy zany amerina ty zavatra anankiray ty mety hoe fa mety efa leo fa tsy ho leo mihitsy fa mety leo ihany quelque part fa mety mahasoa le izy ary sûrement tena asoa de averiko foana le izy. Tanareo misy zavatra anankiray mba tiako ampianarina atsika zavatra fiainan'ny vazaha andavanandro le zavatra de mba tiako ampitaina atsika toy ny hoe resaka fahalalam-pomba. Le izy amintsika malagasy le zavatra ohatrany hoe miangetsana koa ty vehivavy ty miseho azo mila tsaina be. Zay fomba fanaotsika mantsy fa en fait zay mihitsy le izy ka za koa mila tsaina koa ny olona rehetra de mila tsaina daholo. Le resaka tatoe resaka fiarabana aty France zany France resaka eto fa tsy haiko zay any pays européen fa ny aty France mifanena amin'ny olona amin'ny arabe anao sa zao fanena tamin'ny rangahy zay teo amin'ny arabe zay sizy rehetra mandeha amin'ny arabe zany io arabe tsisy tomobile zany fa ohatrany hoe vokany trano de zay sizy rehetra mifandalo eo tsy fantatro io rangahy io fa de tonga hoe bonjour de namala hoe bonjour. Tan voalohany zatra ny zavatra satria tsy azoko izy amiko de hoe olona fantatrao ihany ny arabainao fa ny aty de fampiaraba daholo ny olona rehefa mifanena rehefa sendra fanojo fotsiny maso de manao hoe bonjour. Anatina magasin ianao de miditra de manao hoe bonjour. De za zavatra zay mba tiako ampianatsika malagasy hoe anatin'ny fahalalam-pomba voalohany indrindra de miteny hoe manahoana tompoko, salama, akory aby, akory rikay, iny vaovao, tsy haiko zay fomba fiarabana rehetrarehetra hitanareo ihany de coucou Kimto. Zay fomba fiarabana rehetra mety aminareo any de ataovy daholo fa ilaina ny fiarabana tompoko. Tsy haiko mety daholo afaka ataonareo bonjour, salut, coucou, tsy haiko mety daholo fa asivy fiarabana. Ny tiako atongavana eto indray de any am'le resaka fandefasana message tompoko. Indrindra ho andreo professionnel zay te hiara-iasa amiko. Mahaiza miara-haba tompoko de mahaiza malala fomba rehefa manoratra. Rehefa resaka zavatra professionnel tompoko de mba aseho le maha professionnel anareo. Impira efa nitatata momba an'ity zavatra io mbola misy tsy mahazo resaka ihany de averiko ihany koa za tsy ho sasatra mihitsiny. Satria le olona zany mahita hoe kialanaps le anarako le anarana entiko amin'ny personnalité publique ataoko entre guillemets le izy anaty farango sosiny hoe Loris Boulot ka lany andro ianao tsy lany andro mihitsy atsipa ny tena ny ampony malala zay mandray tsara tsy mandray tsy maninona mihitsy de aloha ny anganiny ihany tsy malala fomba ny mizay alehany ihany de aloha fantatry ny hoe tsy malala fomba mihitsy ny vehivavy iny aloako sasatra mihitsy miteny eto foana hoe mahaiza malala fomba re olona de hitanareo rehefa le toiziko le teo moa fa tapaka hoe rehefa mandefa message professionnel nareo de mahaiza manao professionnel manana professionnalisme tsy haiko moa fitena zany matianina sa ino zany azo zany te malagasy fa zao hitanareo rehefa ohatrany hoe za nareo zany mahita hoe kialanapsy anarako kiala ohatrany hoe misy dika teny hoe sipakama kaiza ohatrany hoe ohatran'izay fieritreretanareo an'izy fa hitanareo amin'ny resaka fiara-miasa ataotsika misy vola misy bob resaka ao misy natsoina hoe échange de service izy indraindray zany hoe misy vola foana resaka ao zany hoe efa resaka asa le izy matoa misy zavatra ray ataony olona de ny takalo zay vola de fa asa zay izy azonareo
ka rehefa anaty resaka sehatry ny asa zany na hoe professionnalisme na hoe professionnel tsy haiko mety ozy ilazanareo azy a de mila asina fifanajana l izy mila professionnel satria contrat vola ny resaka ao azonareo fa tsy hoe salut ka ony ki raha ohatra ki ka anao placement ki de ohatriny ndry marina sy azy lazaina hoe arabaky teny hoe mivary tena ako a mivary bava fa hitako hoe tsy fahalalam-pomba be loatra l izy hoe anatina grand société anao zany miasa de ozy izy mpampiasa anao tsika mila influenceuse ataoko anaty farangisosina ihany anaovana placement de produit ka zao a ndany anao anaty vankialana aby sa de ohatr'izany tonga avany anao avy kezakaina ke vaovao tena mialatsiny a fa ataoko fanahintoko vy fotsiny le message satria ohatrany tsy fanajana ana le izy satria za miezaka manaja anareo rehefa manoratra de mba mangataka fanajana tsy sasatra ny tena ty zavatra fa fampatsiahivana hoe asivy fanajana rehefa mandefa message amiko resaka professionnel zay voalohany fanajana bonjour asivy présentation hoe izy ianao avaiza ianao aza tonga de mipri ny antanina fa manontany hoe mazoto ve anao iarasa amiko ianao raha manao entretien d'embauche amin'ny olona de miteny miresaka mampiasa misy entretien atao miteny le mpampiasa hoe inona zavatra afaka atolotra ao ay ho an'ny orinasako de miteny aho hoe zao avy tomboko ny afaka atolotra ao ay de eo avo manontany am'izay ary inona ny afaka atolotra reo mbola zara mbola le mpampiasa ary manontany hoe otrinona ny karaha mamety aminao a raha nolotra an'izany fahaiza manao anao zany ianao tao anatin'ny orinasako de eo avo miteny prix de ohatr'izay koa rehefa mangataka zavatra fiara-miasa nataoko hoe tsy amina fa ataoko hoe afaka tsy ataoko hoe solo tena amin'ny influenceur rehetra fa mino fa ny influenceur rehetra eo Madagasikara de mangataka an'izany minimum de respect zany daholo hoe rehefa misy fiara-miasa ilaina de mba asina fanajana ohatr'izay le izy hoe zao ohatr'izao a zao ny zavatra tiako atao a zao ny anarako a orinasa vaiza maniry fiara-miasa aminao de miresaka tsika hoe fiara-miasa toy ny ahoana ny tianao atao ohatr'ohatr'izao de mandeha ny resaka de zay tsika vao miresaka hoe any amin'ny resaka bovy amin'izay hoe ahoana azonareo fa tsy tonga de avy avana ohatrinona ke mipri andry tanareo za tsy nataoko hoe nataoko iny zavatra reny de fa tsy zakako mihitsy a mahita an'ilay olona manao venty amin'ny message privé amin'ny Facebook tonga de hoe MP azafady ohatrinona mipri halako maizina mihitsy ohatrinona mipri tam'le resaka t-shirt iny a tonga de misy tonga avany ohatrinona mipri tonga de tsy valiko marina fa hoe mety hoe manao venty a manao anina fa asy fanajana miarapy mba saika afantatra azafady hoe ohatrinona kany afaka azahoana an'le vidin'ilay satroka varotanao tsy haiko tsika malagasy tsy mahay manao an'izany tsy haiko tsy fantatra hoe tsy nibeazina tam'izany efa tonga de avy tsika ohatrany mahita an'izany de ohatrany hoe normal be amintsika zany zavatra ohatr' izany azonareo fa aty a France manao zavatra ohatrany hoe tonga avany ianao de vidy mofo tonga de hoe anaovy mofo tapany de anaovy mofo ty bon baguette moa zany tonga de hoe anaovy baguette anankiray de croissant ray ty vola de lasa jereva ny olona fotsiny tonga de insiste mihitsy hoe bonjour mbola tsy mamalaina anao de insiste hoe bonjour zay izy vao miresaka aminao de ohatran'izay koa mba tiako ampianaranareo hoe miarahaba tonga de ataovy any votoantiny resaka aza asina miolakolana koa s'il vous plaît hoe manahoana mba saika iresaka azafady tonga de rehefa saika ny resaka zay voaloha fiarabiana fanajana faharoa misy resaka tianao atao de aza miera tonga de ataovy le resaka satria tanareo a zay ny tiako ampianarantsika malagasy anankiray hoe satria zay zavatra iny nianarako sy hitako tatry amin'ny vazaha zany aty a France ny resahako eto hoe ny zareo fotoana dia sacré io mantsy mahafilaza mihitsy am'le hoe fotoangasy fa tena rehefa ny vazaha tsisy an'izany miainga ny train anao 21h18 21h18 miainga tsisy hoe 21h20 na 21h17 21h18 miainga ny train tany anao any anao ny raisiny ohatr'izay mandeha koa bus à 7h56 bus manaraka 7h56 iny tonga eo ny bus de miala eo izy tanareo tsisy miandry anao zany io ny fotoana de vidina lafo aty amin'ny firenena aty amin'ny vazaha zany tokokoa ary hoe firenena mandroso tadrasy azy lazany hoe mandroso la France fa isika malagasy de zatra an'izay hoe tsy koa zany amin'ny folo fotoana amin'ny folo vao miainga ohatrany tsy koa zany aty tsisy azy zany fa rehefa fotoana de fotoana zany hoe fotoana toko de vidina lafo ho antsika olombelona satria fotoana de tsy miverina intsony misy ireo mitena anao hoe vidéo kelina 3 minutes zany ty de angatahana zareo hoe fotoanako ny vidinareo amin'io tompoko ka zay fotoana zay indrindra no tiako ampidirina an'le anankiray hoe
ka aloha misy mamaly hoe lanto miala raza FN misy tara ka miankina amin'ny gare enany are misy tara saratara izy de miala tsino hoe tara ny train mbola manamame volanao mbola manaonao sisy hoe ho tara ty train ty de raha ohatra ndray hoe fa teny andalana izy ny lasa tara tampoka ny fahatongavanao any ave destination de mando vola aminao izy fa ny akabeazany tompoko de tsy misy tara zany ny train aty a France azonareo métro mety hoe misy tara de mi-annonce izy hoe misy retard zay azonareo zay ny aty entre parenthèse iny de zay le tiako atongavany hoe fotoana tompoko de vidina lafo ka ho anareo le mandefa message hoe nataoko hoe bande picote fotsiny arany azonareo rehefa mandefinareo de hoe bonjour mahafinaritra andry za mba te hiaraka isakafo amindry tonga de droit au but pa hoe fa aza sy namiorakoreo hoe bonjour ça va de amala zany de oui bonjour ça va et toi oui ça va bien inona vaovao de mamandry tsisy vaovao any amla tsisy any amindry inona maresaka tsisy inona fa zao ihany de za tsisy fotoana am'izany azonareo hitanareo ohatrany hoe rehefa ohatrany hoe hoan'olona le te resaka par courtoisie fotsiny de mandefa message hoe salut toi de ataovy ale droit au but de misy olona ato mandefa message ana de mbola mihery hoe manahoana saika antany fanontaniana azafady kalanapsa tonga de alefasy le fanontaniana fa aza atao satria hitanareo fotoana vidina lafo message azoko isanandro misy mitena aveo iny kalanapsa tsy mamaly message izy raha ka hitanareo message voaray anay be lehibe isanandro eo tsy aro hitanay daholo ka raha e ohatra anao ka hoe salut de iandrany amaly hoe salut de eo enao ray satria ho avy message maraka de any ambany any messagenao tonga de ataoko banky tokany ty resaka ty tsina satria maninona 1000 GS resaka rapide kiny ato tsy hoe tsy manaja angamba resaka ny fotoanako hoe fenjakenjany enao koa no mila manaja client fa tsy ny client terenao anaja be anao ny fanajana tompoko de mutuelle hitanareo raha enao client de manaja le mpivarotra de raha enao koa mpivarotra de manaja le client fa tsisy an'izany hoe enao mila de enao tsy maintsy manaja le client fa le client satria mec non je suis pas d'accord pas du tout sam ny fifanajana tompoko de mutuelle tsy haiko manazava azy moa zany amteny gasy madurany hoe manajana ianao de manazanao fifanajana zany tokony izy fa tsisy hoe ny ray ihany manazana tsy mampatahotra ny ka sao de tsy azo antaniny hitanareo tonga de rehefa resaka tonga de alefasy hoe ono akay raha misy olona zao manontany ohatra hoe resaka tapitapisainy en place mo tsy maintsy mandeha any eraka elanafy mandefa ohatra hoe any hoe azafady kiva tsy aiko le momba le tapitapisainy le code promo ohatrohatr'zao de manazava anazy hitanao tonga de vita ny resaka de zay fa tsy fifanajana famaly fifamaliana ny resaka fifanajana de zay tongavany hoe tonga de ale droit au but cash rehefa manao resaka fitanareo fotoana vidina lafo za zany tonga tsy haiko hoe amin'ny taona ve ny azorezana zany sa hoe amin'ny fotom-pisaina sa inona hoe kambe andany fotoana amin'izany zavatra ohatra zany hoe eo de analy hoe salut de mamandry hoe salut ça va de mamaly hoe ça va sady indrindra itanareo za zao rehefa hitady resaka aman'olona de fantatro inona le antoko resana tonga de alefako hoe salut inona vaovao ala ono tu fais quoi misy zavatra tiako atongavana hoe te hivoaka eraka amin'iny olona iny na manontany vaovao an'iny olona iny za no mitondra resaka de za no mitarika an'le resaka zany fa tsy hoe za manoroka an'le resaka de miandry ale olona hitarika an'le resaka indray ohatra tiako tenena zao ohatra hoe metsy mandefa message hoe salut indrina vaovao de mala salut tsisy vaovao de mambala e toi mba miengagé zany tsisy ninona kia tapitra point ino dika zay zany zandray mila manoe an'le resaka azy nareo rehefa amresaka zany de sy toy ihany kely mba ahafahana amitoy le resaka de rehefa nareo manao premier pas de toizy le premier pas fa tsy hoe nareo manao premier pas de miandry an'olona ampiresaka anareo indray misy olona vizeko mihitsy am'izany de engany izy tsy apatelo lol de zay no tena tiako atongavana maty hafanana hoe le client sans roi ony de tsy manaja mpivarotra fa zay no tena tiako atongavana averika ho azy tsy natratra hoe voalohany indrindra resaka fifanajana rehefa miresaka
amin'ny olona resaka professionnel surtout miresaka miresaka ohatrany hoe mangataka resaka professionnel aty amina lanto mialy mampiasa ky olona mamaly message rehefa tena pro zany zao ndry mamaly tsara de atao voatra zany koa fa mary madame ou les monsieur je sais pas fa ianao nga mbola tsy ndefa message natao amin'ny MP1 kialana fa rehefa mahita ianao ohatrana fa maliko message rehefa professionnel je suis très professionnel teny français be amiko ianao de fa aliko teny français be madio rano miaraka amin'ny corte allemand avec signature raha manoratra ianao hoe inty MP azafady de vu valiny raha manoratra teny malagasy madurante anoratako teny malagasy mihitsy miaraka amin'ny farany hoe miraso indrindra ny tompoko azonareo fa zay zany tiako ampianarantsika rehetra hoe mahay zareto mifanaja tsy haiko tsy de sarotra be izy azonareo fa zay mihitsy ny respect izy mandatory time izy moany voilà voilà Julie Leopold hoe tsisy resaka mafonja fa lazaina fa voilà de zay fotsiny tiako tenenanareo hoe rehefa iresaka professionnel amin'ny olona soyez professionnel sy hoe influenceuse izahay ka tsy mendrika fanajana fa hoe on est votre pote de 15 à 15 sy ohatr'izany fa resaka professionnel ohatran'ny olona rehetra mitady resaka professionnel any misy contrat misy vola miasa ka soyez professionnel asivy fanajana asivy bonjour asivy présentation asivy resaka sy dondresaka tsy haiko inona avy lahateny rehetrarehetra de asivy famaranana izy hoe mirahasoa zavatra ohatran'izany azonareo zay voalohany indrindra fifanajana de manarak'izay resaka fotoana atao fotoanany olona matoa ianao manoratra n'iny olona iny misy olona zao mahafinaritra be anazy tovovavy zay ozy izy hoe misaotra anao izy naka fotoana namaky sy namaly tiako be le satria hoe tsapan'le olona hoe na le nao mamaky any message iny de efa naka fotoana ianao amaky sy amaly an'iny olona iny efa fotoana zany lanin'ny olona iny ho anao de mahafinaritra be ny valy teny de tonga de zalo tonga de toana hoe mahafinaritra kosa zany azonareo tonga de alefa zany le tonga de alefa any amin'ny droit au but fa tsy aholakolana be le izy satria fotoana lany mamaky n'le message sy mamaly raha ohatra ka resaka hoe coucou ça va machin tonga de alefa azy droit au but na mpisarevieko be ndry fa ndao ndry inviteko any amin'ny resto amin'ny sabotsy tonga de fantatro ny ninainy la ohatra zonareo voilà ka le miolakolare mihitsy mampazavatra fa hafa ka vakiko mihitsy ka lanto mialy razavy tsy makalagy mihitsy fa mampianatra fifanajana n'olona fotsiny satria be deabe ny olona tsy mahay manaja olona indrindra hoe tsy mahay manaja anazy tsy mahay manaja olo-kafa zay mihitsy ny Riche Landry hoe tsy tokony mandefa MP raha tsy misy zavatra antony manokana voilà afa raha hoe sampinamana tonga de hitanao ohatrany hoe fanoratra hoe saluka efa fakazatra fa na ohatra hoe mpinamana de hitanao tonga de tsy haiko hafa zany hoe sampinamana hoe saluka ina vaovao andriany ohatrany hoe mba mifangataka any fa ohatrany hoe olona tsy mifankafantatra de mbola andany andro be ve hoe coucou ça va de mamaly oui ça va et toi de hitanao mba tarito le resaka fa aleoko tsy hoe kamo be zany le mbola zandry any tarika resaka tomona ihany no toy izay zaketany tantely ka za hono ohatry ny masika fitena aleoko mihitsy atao ohatr'izay ohatra ny masika fitena satria le olona mieritreritra hoe za beko vanivany de tsy mendrika fanajana fa raisin'zareo ohatra n'le sipakely enana le de kaiza dona kely makalagy mihitsy ka satria leo an'le olona le miseho azo professionnel de tsy manisy fanajana nefa ny za rehefa manoratra an'zareo de mifeny fanajana foana
de zay de apitapitao any ny afatra ye ohatr'izany ny ato lanto miala fa de zay atsipony tena ny ampony malala tsy ho sasatra mihitsy any tena amty ary zaka lago foana satria makaleo be zany le olona le tsy malala fomba mihitsy zay tiako ampianarina hoe mahaiza malala fomba re olona voalohany amin'izany miarahaba de ato zao koa ny fotoanan'ny olona ay tsy zavatra anankiray koa mahakasika an'le fotoana teo apiko kely hoe rehefa marika fanajanao olona ny fanajanao fotoanan'iny olona iny satria maka ny fotoanan'iny olona iny ianao mialatsiny fa maro hoe miteny hitanao hoe mahita meme be dia be amin'ny Facebook reny le hoe vous avez tous une amie qui est souvent en retard à identifier là de falifaly be ohatrany hoe fierté ho antsika malagasy le hoe olona taralava fa zany olona taralava zany olona tsy mpanaja olona mialatsiny amin'izay olona taralava fa marika tsy fanajanao olona no mahatonga anao tara raha ohatra ianao ohatrany hoe sendra tara tsy fananinao na mety hoe fantatrao ka mampandreny aloha hoe ho tara tompoko zao minitra na zao minitra tsy manino mialatsiny ianao na hoe tonga eo ianao de tara tampoka de mba mialatsiny kely fa misy olona ohatrany hoe zara misy ohatra fierté amin'intsy hoe za taralava